ny vahavaha ny valahany sady niady ny lohaliny dia niatso mafy ny mpanjaka hapiditra ny mpisikidy sy ny kaldiana ary ny mpanandro ary ny mpanjaka niteny ka nanao tamin'ny olo-kendrin'ny Babilôna hoe nazovy no mahavaky io soratra io sady milaza ny heviny amiko dia ampiakanjoko volomparasy sy hasiko rojo volamena ny vozony ary ho isan'ny mpanapaka 3 lahy amin'ny fanjakana izy dia niditra avokoa ny olo-kendrin'ny mpanjaka nefa tsy nisy nahavaky ny soratra na napahalala ny mpanjaka ny heviny dia natahotra indrindra Belnazara mpanjaka ka nivaloalika ny tarehiny ary vaky tery ny mpanolo-tsainy ary ny renin'ny mpanjaka nidy natao amin'ny trano fanasana noho ny tenin'ny mpanjaka sy ny mpanolo-tsainy dia niteny ny renin'ny mpanjaka ka nanao hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay anie ianao aoka sy haharakitahotra anao ny eritreritrao na ivaloarika ny tarehinao misy lehilahy ato amin'ny fanjakanao izay manana fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny ary fony fahavelon'irainao dia hita fa nisy fahazava-saina sy fahalalana ary fahendrena tao aminy tahaka ny fahendren'ireo Andriamanitra ka nataon'ny Nebokadnezara mpanjaka rainao dia ny mpanjaka rainao hoy izaho ho lehibe ny omby asy sy ny mpisikidy sy ny kaldiana ary ny mpanandro izy fa fanahy hendry sy fahalalana sy saina ary fahaiza milaza nofy sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina no hitatao amin'izany Daniela izany izay nomen'ny mpanjaka anarana hoe Beltesazara koa aoka hatsoina Daniela fa holazain'ny hevitry ny teny. Amen. Mbola itoy ny vaky teny. Ny vaky tenintsika manaraka dia ho raisitsika eo amin'ny Daniela toko 15 andininy 13 hatramin'ny 17. Daniela toko 15 andininy 13 ka hatramin'ny 17. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampidirina teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela ary ny mpanjaka niteny ka nanao tamin'i Daniela hoe ianao mantsy no Daniela ilay isan'ny babo avy amin'ny taranaky Joda izay nomen'ny mpanjaka raiko avy tany Joda. Efa reko ny aminao ka ianao manana fanahin'ireo Andriamanitra sady misy fahazava-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tsara hita ao aminao. Ary voteo dia fanampidirina teto anatrehako ny olo-kendry sy ny mpisikidy hamaky ny soratra io ny ampahafantarana ahy ny heviny fa izay nahalaza ny heviny ny teny izy ary efa reko ny aminao fa ianao no mahalaza hevitra sy mahay mampiseho hevitra miafina koa raha mahavaky ny soratra sy mahampafantatra ahy ny heviny ianao dia ampiakaro dia apaikanjoko volomparasy sy asiana rojo volamena ny vozonao ary ho isan'ny mpanapaka 3 lahy amin'ny fanjakana ianao. Dia namaly Daniela ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe aoka ihany ho anao ny fanomezanao ary ny valipitianao omeo ny hafa nefa ho vakiko amin'ny mpanjaka ihany ny soratra ary ampahafantariko azy ny heviny. Ny aminao mpanjako Andriamanitra avy indrindra efa nanome fanjakana
sy fahalehibiazana sy voninahitra ary laza 𝗀𝗵𝗵𝗱𝗆 rainao ary noho ny fahalehibiazana izay nomeny azy ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fitenenana rehetra dia nangovotra sy natahotra teto anatrehany izay tia novonoina dia novonoiny ary izay tia novonjena dia novelominy izay tia novelomina dia novelominy ary izay tia ny asandratra dia nasandrany ary izay tia ny ahetry dia nahetriny fa noho ny avonavona kosa ny fony ary nikikitra tamin'ny firiariana ny fanahiny dia nahetry niala tamin'ny seza fiandrianana dia nahetry tamin'ny seza fa noho ny avokavokosa ny fony ary nikikitra tamin'ny firiariana ny fanahiny dia nahetry niala tamin'ny seza fiandrianana nahetry tamin'ny fanjakana izy ary ny voninahitra no esorina taminy dia norohana niala tamin'ny zanak'olombelona izy ary ny fony natao tahaka ny an'ny biby ary ny fonena ny tany amin'ny borikidia dia nampinanina ahitra toy ny omby izy ary kotran'ny andony lanitra ny tenany ambara-pahafatiny fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany ary ianao ry 𝗀𝗵𝗱𝗆 zanany dia tsy mba napetro ny fonao na dia fantatrao azy izany rehetra izany efa niavonavona tamin'ny tompony lanitra ianao ary mifanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina eto anatrehanao ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadinao ambamin'ny vady tsindrin-dranonao nisotro divay taminy ary ianao nankalaza ny Andriamanitra volafotsy, volamena sy varahana sy vy sy hazo ary vato izay tsy mahita na mandre na mahalala fa Andriamanitra izay mitana ny ainao sady tompony alehanao rehetra dia tsy mba ankalazainao ary noho izany dia izy ny avian'ilay rantsan-tanana ka voasoratra ireo teny ireo ary teny voasoratra dia izao 𝗀𝗫𝗫 𝗀𝗘𝗥𝗜𝗓 izao no hevitry ny teny 𝗀𝗫 voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao 𝗀𝗘 efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsa-danja paresa zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana ary Beltsazara dia nanome teny ka dia nampiakanjona volomparasy Daniela sady nasihana rojo volamena ny vozony ary nisy ny antso azo isan'ny mpanapaka 3 lahy amin'ny fanjakana ary tamin'io alin'io ihany dia novonoina Beltsazara mpiasan'ny kaldeana mbola itoy ny vakiteny. Mbola toizantsika ny vakiteny izany dia hitantsika ao amin'ny petera faharoa 2 atomboka amin'ny 9:20 ary faranana amin'ny 9:20 petera faharoa 2 ny 9:20 hatramin'ny 9:20 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo fa tsy nanaraka izay anganongano noforon'ny afetsen'ny saina izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany fa nahazo laza amam-boninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo manao hoe indro ny ity no zanako malalako izay sitrako ary renay io feo avy tany an-danitra io raha niara-nipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitra ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany
fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Amen. Nanoisantsika mivaky teny dia amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty. Epistily faharoa an'ny Timoty toko 7 manomboka amin'ny 2:4 ka janona amin'ny 2:7. Epistily faharoa toko 7 manomboka amin'ny 2:4 ka janona amin'ny 2:7. Amin'ny pejy 990 amin'ny filazantsara. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fatry ny fony voazaza ianao dia efa nalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny famarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mbola itony vaky teny. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 4:12 ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Jaona toko 4:12 ny 5:20 sy ny 9:20. Rehefa hita dia voakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko aminareo. Amen. Ray masino ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Iaraka hitsangana isika hivavaka. Hivavaka tsika. Misaotranao izay ry Tompoandriamanitray satria feno dia feno tokoa ny fanomezana izay omenao anay. Raha tanteraka aminay ny teny soratra masina izay hitarihanao anay mba hanitsiana anay, mba hampianarana anay. Ankehitriny dia faly izahay satria andraindray ny fampianarana avy aminao. Ka ilay fanainao masina izay mitoetra ty anatinay anie no toetra lalina sy avao amin'ity andro lehibe ity indray izay hanamarianay ny herinandro ny fanahy masina, ka azahoanay aina satria aina ho an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ho fiainanay tokoa anie ny teninao ry Tompo, satria izany indrindra no fanirianay sy ho fiazakazahanay amin'ity fanjakana izay atsanganay etỳ an-tany ka hiainanay koa any an-danitra. Dia ankehitriny raha anazava izany teny izany ny mpanomponao, dia ianao koa no mbola hanome ilay fanahy masina ao anatiny, ka izay rehetra tianao ambara sy tianao ampitaina amin'ny mpanomponao no ambarany, ary ny sitraponao rery ihany koa no horaisinay ahafahanay mamakivaky ny tontolo-piainanay manontolo. Dia misaotranao izay Jesosy, ary matoky izahay fa manana finiavana iainy tokoa izahay rehetra ireto. Dia mitenena ary ry Tompo fa vonika iaino izahay mpanomponao. Misaotra ray amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanahy masina no mampahalalatsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra le resahana fa tsy hoe tenin'olombelona.
tsy haitsika hoe teny pirenena inona moa ny tenenin'Andriamanitra. Tsika ny manana fiteny maro samihafa, malagasy, frantsay, anglisy, fa iza ny tena miteny amin'ny fitenin'Andriamanitra. Zavatra sarim-patarina izany sady zavatra ny lanitra zany, ary matetika adino zay zavatra zay hoe ahoana tsara moa no tenin'Andriamanitra rehefa miteny. Fa ny zavatra fantatsika dia Andriamanitra dia miteny amin'ny fitenitsika, fa izy manana amin'ny fiteniny manokana. Raha miteny hoe tenin'Andriamanitra koa isika dia ny soratra masina koa izay. Zay mahatonga antsika miteny hoe mihaino ny tenin'Andriamanitra ny fiteny mamaky soratra masina. Soratra masina vakiana fa ny tenin'Andriamanitra henona. Raha mamaky teny zany ianao dia miteny hoe aokatsika hiaraka hihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mamaky indray no tianao dia aokatsika hamaky ny soratra masina. Misy zavatra tsy mitovy kely zany. Ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra tsy mitovy. Ny anankiray henona, ny anankiray vakiana. Ary zay mahatonga azy tsy azon'ny olona. Raha vao mijanonao soratra fotsiny ny soratra masina dia mitovy amin'ny boky rehetra izy. Fa rehefa lasa tenin'Andriamanitra izy misy zavatra hafa mitranga eo. Ary zay tsy azahoan'ny olona ny atao hoe tenin'Andriamanitra sy natao hoe soratra masina. Tenin'Andriamanitra zany le resahana eto, ny maha-tenin'Andriamanitra azy, mahazavatra avy amin'Andriamanitra azy. Fa raha soratra fotsiny dia miteny ilay soratan'olombelona. Ka io zany le resahana hoe tsy lasa tenin'Andriamanitra zany le soratra masina raha tsy eo ny fanahy masina. Zay ny elanelany. Soratra masina miampy fanahy masina mira tenin'Andriamanitra. Azonareo ve le raikim-po? Soratra masina miampy fanahy masina, zay vao lasa tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy zay dia mijanona soratra fotsiny. Ka ny fanahy masina zany mampahafantatra an'io, mampahalala an'io. Tsy mampahafantatra fotsiny, mampahalala. Tsy mitovy koa ny dikany hoe mahafantatra sy mahalala. Zavatra samihafa zany. Ny mahafantatra dia savoir. Fa ny mahalala dia connaître. Connaissance. Ny mahalala dia lalina kokoa noho ny mahafantatra. Connaître n'est pas savoir. Samihafa ireo zavatra ireo. Ka mahalala ny resantsika zany hoe lalina kokoa. Ka asan'ny fanahy masina zany mahatonga antsika hahalala ny tenin'Andriamanitra io. Ny ohatra voalohany amin'ny Isaia 2:7 ny vakiana teo. Misy olona ny rahan'Andriamanitra atao hoe mpanompon'i Jehova, 𝗀𝗀𝗥𝗚𝗚. Izy io dia milaza ny Isaia, mpanompon'i Jehova. Izy io koa dia milaza ny Israely, mpanompon'i Jehova ireo. Izy io koa dia milaza ny 𝗁𝗀𝗏 mpanjaka, mpanompon'i Jehova izy. Izy io koa dia milaza ny Kristy na Messi, mpanompon'i Jehova io. Ka io mpanompon'i Jehova io zany rehefa tonga ozy izy le nifidiko sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahiko. Satria olona ampianatra sy ampiatra ny tenin'Andriamanitra io. Rehefa petraka ao aminy fanahiko i Andriamanitra amin'ny andininy voalohany, dia amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, amoaka lalàna izy, amoaka fandaminana izy, amoaka ny rarina izy, ametraka ny hitsiny izy. Raha tsy ao zany ny fanahy masina dia tsy afaka manao an'izany rehetra zany ilay mpanompon'i Jehova. Zay zany ny ohatra voalohany hoe ny fanahy masina mampahalala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay sitrapon'Andriamanitra zany mila fanahy masina zany mampahafantatra an'io, mampahalala an'io atsika vao mety io. Fa tsy mandeha ho azy akory io. Fanahan'Andriamanitra no napetany tamin'ilay mpanompono vao afaka manao ny lalàna rehetra izy. Afaka mametraka ny fitsipika rehetra, ametrahana ny rariny teo amin'ny fiarahamonina ity mpanompon'i Jehova ity. Ny fanahy masina zany mampahalala antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny ohatra faharoa tamin'ny bokin'ny Daniela teo, Nebokadnezara ny mpanjaka voalohany nalaza, nandrava ny Jerusalema, nandoro ny tempoly, nalainy ny fanaka rehetra tany amin'ny tempoly, dia nampirimy ny tany Babilôna tamin'ny renivohitry ny fanjakana. Efa niara niasa tamin'ny Daniela io sy ny namany telo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Rehefa maty zany mpanjaka io dia adinodinony
zanany tantara nanao fety Belsazara zanany io zanaky Nebukadnezara Belsazara rehefa falifaly ny fony dia alevo izy le kapoaka volamena volafotsy le avy tany Israely avy tamin'ny Joda nefa ny renina ny dadany tsy sany kasikasika an'io fa zavatra masina io ary fantany rehefa tamin'ny fisesehoana manko sasa zavatra dia maniratsira zavatra masina dia nalainy zareo zany sotroan'zareo toka zany izy io tsy izy ihany fa ny ministra anazy sy ny sisa tamin'ny vadikely sy ny sipasipa namango daholo tamin'le izy tao zay le olona tsy manaja zay masina eo ampisotroana eo zareo nisy tanana tampoka ny tranga nanorina tamin'ny rindrina tandrify azy misy zavatra ataon'Andriamanitra matetika adinitsy ny olona koa ny atao hoe tahotra matoa miverimberina ao misoratra masina ny teny hoe aza matahotra misy dikany ny tahotra dia phénomène psychologique psychique paranormal koa ndraindray tonga amin'ny olona misy fotoana Andriamanitra mandefa ny tahotra io ary raha vao tahotra io avy amin'Andriamanitra tsy mahajoro ianao na mitolo anao na inona misy karazana tahotra roa zany misy tahotra avy amin'ny zavatra ety an-tany matahotra maizina phobie izy nareo matahotra fiara matahotra zao fa misy tahotra avy amin'Andriamanitra ary zay ny matetika dinitsika Andriamanitra zany afaka mandefa tahotra io aminao na ianao misy matanjaka io tsisy dikany amin'Andriamanitra alefany fotsiny ny tahotra io mahazo ny valiny taona anao dia eo ianao ary zay mahatonga ny vaka ny vahavahatra amin'ny valahany sy ny loalina tahotra avy aiza misy ny tahotra avy amin'Andriamanitra aza dinono zay ary raha vao tonga io tsisy zavatra vitanao tsy hainao ny avian'le tahotra fa tsy phénomène normal tahotra vatia taminy io satria maninona nisy tahotra tonga nisy tenin'Andriamanitra ny soratra teo amin'ny rindrina soratra masina lasa tenin'Andriamanitra nantsona daholo ny mpimasy rehetra ny manam-pahaizana rehetra hamaky an'ilay soratra fa naninona tsy voavaky le izy satria tenin'Andriamanitra tsy soratra tsotra tsony io fa tenin'Andriamanitra dia ny para rehetra hatranambony ka hatranambany ny mpanjaka ary izy rery ny matahotra ary zay ny tahotra avy amin'Andriamanitra io za karazany hafa mihitsy aza mba azon'io dia rehefa tsy hita zay natao dia nantsona ny reniny ary zay manko mahafa ny olombelo io na mahafobe rehefa tena alina ny reniny no antsona dia ny reniny nahatsiaro misy an'izany Daniela zany ange tamin'ny androny rainao fa ianao ny tsy mahafantatra vakitsika ny Daniela 5 ny andininy 1:10 Daniela 5 andininy 1:10 misy lehilahy atao amin'ny fanjakanao manana ny fanan'ireo Andriamanitra masina ao anatiny ary fony fahavelon'irenao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tao aminy tahaka ny fahendren'ireo Andriamanitra ka nataon'ny Nebukadnezara mpanjaka rainao dia ny mpanjaka rainao za ho lehibe nombiasy sy ny piskidy sy ny kalidiamina ary ny mpanandro izy manana fanahendry sy fahalalana fahaizana milaza nofy manambara teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina i Daniela satria manana fanahy masina izy le soratra zany dia mila olona manana fanahy masina vao mahavaky azy ary zay mahatonga an'zareo tsy nahavaky an'io ary zay mahatonga amin'ny teny tany ambonin'olo hoe sao dia tsy hainao no manavaka natao hoe soratra masina sy natao hoe tenin'Andriamanitra fa raha mijanona soratra fotsiny io tsy hainao io tsisy dikana aminao io hainao tsy anjery maimbo io fa tsisy akona amin'ny fiainanao io raha tsy mivadika tenin'Andriamanitra ary vao tenin'Andriamanitra nefa nyresana raha tsy hasan'ny fanahy masina ianao tsy mankao aminao io fa mijanona soratra fotsiny c'est une lettre morte na vakinao piry io fa mijanona soratra fotsiny io fa tsy hita amin'ny fiainanao io satria zavatra avy amin'Andriamanitra izany dia nantsona i Daniela ianao ny to mahalala zavatra be dia be reky ianao tamin'ny tantarany raiky zao fa tsaroana le tantara tsaroana ihany manko le izy rehefa avy teo
ianao dia nanao an'izao. Anareo manko le olona rehefa alanao dia adinonao ny momba azy. Rehefa tonga ny fotoana ilanao azy tsaronao. Ay, tsika le taloha. Tsika le niara-nianatra taloha. Efa misy zavatra tiany ilaina eo aminao eo. Zay ny fomba amin'ny olona. Tsaroana izy io. Dia hoy izy Daniela hoe io ne tantara miveriny. Ny rainao koa ne ny rere. Ny rainao ny rere teto. Fa adino ny fa Andriamanitra nanome azy fanjakana. Ka ny feny olona rehetra. Ka na dia nivoaka n'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra tao ambaniny. Satria ny saziana. Ny fanaka masina tao amin'Andriamanitra ara nomena ny rainao. Satria nasanitr'Andriamanitra izy. Rehefa niavonavona ny fony dia nivadika biby. Io soratra masina mpianatra zavatra be dia be fa adinontsika. I zavatra hitanao amin'ny film siansisy io hita anaty baiboly daholo ange fa tsika tsy tia mamaky an'io. Nebokadinazara ne ka nivadika loup-garou. Hitanareo amin'ny film reo. Izany io. Nihinana ahatra ohatran'ny omby izy. Ohatran'ny liona. Ohatran'ny biby anantsaha. Naniry volo. I zavatra rehetra iny hain'ny baiboly daholo fa itsika tsy mamaky. I Nebokadinezara olombelona fa naniry volo izy, naniry vangy izy, nihinan-kinapona tenan-tsaha izy, natory tanan-tsaha izy. Nandritra ny fotoana lavalava. Resahany bokin'ny Daniela zany. Nampatsahivon'ny Daniela zany eto. Ary matetika zay rehefa mpianatra SEKOLY tsy haintsika manazava an'io. Sany ny sarin'io. Nivadika biby izy. Ny mora nazavana azy amin'ny SEKOLY dia loup-garou. Satria reny nitana amin'ny film. Fa atao amin'ny baiboly ange misy an'izany. Rehefa nanaiky Nebokadinezara fa tena mahery Andriamanitra zay vao niverina olombelona izy. Zay vao niverina olombelona izy. Nampatsahivon'ny Daniela zany. Hitantsika zany amin'ny fampatsahivana zany fa le tantara moa any aloha. Andininy faha 120. Bavakitsika andininy faha 120. Dia noroana niala tamin'ny zanak'olombelona izy ary ny fony natao tahaka ny an'ny biby ary ny foneny ny tany amin'ny boriky dia ninahatra ohatran'ny omby izy ka kotsy any andony lanitra mitina. Samy nanjo azy. Ao loloha ao ny tantara momba an'io, naniry volo, naniry rehetrarehetra izy nivadika biby. Rehefa ny fona tamin'Andriamanitra izy dia niverina. I koa ianao Belisazara, fanaka masinao amin'ny tempolo tsiratsirainao io, ny rainao ary tsy sananao an'izany. Nisotroanao toka ny zava-masina. Ka tonga io soratra io, tenin'Andriamanitra io an'izay mahatonga ny tsy voavakinareo. Niza seho amaky an'io tsy mahavaky. Le izy manko sady tsy voavaky no tsy hainy dikany. Misy manko voavaky ihany fa tsy hainy dikany. Hoe mene tekela mbo voavaky ihany zay fa tsy hainy dikany. Le soratra teo manko sady tsy voavaky no tsy hainy dikany. Ny hevitry ny teny hoy Daniela, mene efa voaisa ny andro nanjakanao. Efa voaisa, ka efa tapitra ny anao, tapitra tsisy famindram-potsony. Tekela efa voalanja ianao, latsa danja ianao. Be loatra ny faharatsiana, kely loatra ny zavatra tsara, rehefa atao amin'ny balansy zany dia midoboka be ambany ary tahaka ny mizana ny mpivarokeny ino. Oparesina na paresana omenan'ny Persa ny fanjakanao manomboka izao. Rehefa vita ny fanomezam-boninahitra amin'ny Daniela, tonga ny mpamono azy ny alina iny ihany. Ny tena resahana tsy le tantaran'ny Belisazara loatra fa le tenin'Andriamanitra tsy voavaky raha tsy olona manana ny fanan'Andriamanitra le soratra dia mivadika tenin'Andriamanitra izy dia azavainy. I Daniela zany nanazava azy avy eo. Soratra masina zany mety ahavaky ianao fa tsy ahazo ny dikany satria tsy hita amin'ny fiainanao io. Zay ny tantara amin'ny Daniela zany. Dia namaky ny soratra malaza io satria nanana zany fanan'Andriamanitra izany izy. Io tiany Petera azavainy zay lehibe ny apôstôly. Nanazava momba ny soratra masina io izy. Ary koa no ananarany antsika mafy Petera faharoa no vakiana teo.
toko voalohany manomboka amin'ny 20 tsy nanaraka ny anganongano no foron'ny fahafetsen'ny saina izahay betsaka koa ny olona mamaky ny baiboly manko fa milaza ny mity na angano fotsiny anganom-bazaha zay ny fiteny razam-bazaha zany Jesosy Jehova zany sasany koa raha miteny razam-benimerina angamany zany fa Jehova misy hova zany tenen'ny Petera eto hoe tsy anganongano ty riavana ny foron'ny fahafetsena na filozofia na mity ny tenin'Andriamanitra tsy angano na mity fotsiny hoe Petera apôstôly satria misy olona mieritreritra an'izany io karazana moraly io atonga ny olona lamindamina ary be dia be ny olona manao an'izany opium du peuple ozy ny sasany ary ny sasany hoe mba milamindamina ny olona ilaina ireny no mpitondra fanjakana amin'izay milamina amin'ny olona zay ihany ny lany azy fa tsisy idirana zany fiainan-danitra zany be dia be ny olona manana an'izany toetsaina zany tsisy idirany fiainan-danitra zany io izy fa io mba mpilamindamina ny olona moramora entina ny olona endriendry kokoa izy fa mandeha am-piangonana mba malala menatra zay no dikan'izany izy Petera azafady tsy resaka anganonganona foron'ny fetsifetsen'ny olona io ka ampiasainao amin'izay tiavanao azy ny fivavahana tsy zay mihitsy io fa Andriamanitra hitanay maso io ho Petera zany Jesosy zany heninay zany fehmo teny etiny zanako malalako zay sitrako heninay zany ho Petera heninay zany teny zany tsy tahaka ny Andriamanitra io leo tantara maka nisan'izany Jesu zany maka nisan'izany Apollon zany ny anay hitanay maso ho Petera teo zany Jesosy zany ary zany dikany hoe Andriamanitra tonga nofo i Jesosy io manko riavana raha tsy tonga taty an-tany mitovy amin'ny Andriamanitra ny Egyptiana sy ny sisa ihany hoe nisan'izany hono zay nge ny dikany fanekempinoana hoe tamin'ny nanapahany Pilato zany hoe afaka misy tantara mazava misy dossier mazava milaza azy tamin'ny andron'ny Auguste Caesar maty tamin'ny nanapahany Pontius Pilato misy chronologie mazava hoe tena taty zany Andriamanitra atao hoe Jesosy zany fa tsy tahaka n'Andriamanitra hafa ka noho zany ho Petera apôstôly tandremo tsara fa rehefa lasa zay soratra masina hipetraka eo ka zao amin'izay oka nareo tsy handray azo anganongano satria nareo tsy nahita maso itsika le tsy nahita le tenenan'i Jesosy amin'ny Jaona 20 hoe sambatra zay tsy nahita nefa mino ka zao amin'izay ho Petera amin'ny 20 vakitsika ny 20 fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminanina amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany tsy hoe savant ianao dia mahay an'io na manana doctorat en théologie ianao tsy zay io fa ny famohan-kevitry ny soratra masina ny heviteny ny faminanina amin'ny soratra masina tsy resaka asan'ny saina ihany tsy resaka psychologie na filozofia ihany tsy zay io tsy fanazava ilaina reny siansa reny fa ny fanahy masina aloha io tsy mandehandeha ho azy ary zay mahatonga re tsy azony olona na vakina hipiry ary zay mahafahafa ny tenin'Andriamanitra io tsy hoe be diplôme ianao dia mamaky an'io dia mahay resy ny olona tsy mamaky teny sy manoritra ianao raha fampiarina an'io satria fanahy masina ny mampianatra azy tsy resaka diplôma io zay mahafa ny teolojia ary ny fanazavana ny koa ho Petera tsy hoe mahay manajava an'io dia mandeha ho azy fa ny famohan-kevitry ny soratra masina ny heviteny dia tsy vitan'ny saina fotsiny tsy vitan'ny intelligence ny any entendement satria tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona fa avy amin'ny Andriamanitra ny tenena amin'ny olona araka izay tondrany fanahy masina azy io zany izy tsy avy amin'ny sain'ny olona tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona tsy avy amin'ny fahaizan'ny olona manazava tsy asan'ny saina tsy foron'ny saina tsy sitrapon'ny olona fa ny fanahy masina manana ny ambara manana ny olazaina amin'ny olona mitoriteny amin'ny olona manambara soratra masina manana ny tiny sy vanina izy fa tsy hoe zay tiako ihany io tsy zay io
fa ninina tianao teneninao imasiny olona rehefa sakana ny soratra masiny ianao sakana ny fanamasinao tsy voalazanao io ary misy zavatra indray tsy nomaninao fa omeny fanamasina anao fa tianao tenenina dia izay nomeny anao fa tsy vitan'ny olona manana fahalalana betsaka izany nisy conférence interne angeza be interdisciplinaire zany dia nanao famelebelarana colloque atao hoe cosmologie et eschatologie ny fiandohana sy ny fiafarana nanao daholo ny pahay misy astronome zany nanao tao manam-pahaizana avy any Amerika fa malagasy mahay le malagasy misy pahay zavaboary tao nisy biologiste tao dia nisy pahay matematika tao dia ny mpitandrina zany nareo ny voalaza anazavany amin'ny testamenta vaovao rehefa nanazava ny testamenta vaovao nampifandraisany tamin'io le izy faly ny olona miteka ny olona nahazo daholo ireo savant rehetra tao savant malagasy ny tao international zao nefa afaka ray volana nisy famelebelarina ray nataoko momba ny fikarohana dia nilaza le professeur izy no ambony rindra raha ny astronomie eto Madagasikara ianao izy nanao conférence tary azoko izy fa teto izy je suis confus izy tsy azoko dia meme fotsiny satria dia meme koa le namako satria le zavatra zavaina tsy nitovy tary satria le zavatra zavaina aty zany soratra masina amin'izay dia ianao moa tsy sa malazy hoe ka ity tsy azonao ty anankiray ty fa afo ty fa za mahazo tsara hoe inona ny antony tsy azahoany azy satria afo heviteny le natao zay mahatonga azy tsy azo heviteny ranoray le tao fa le tariny fandray tamin'ny siansy ka rary ny raha tsy takan'la izy satria tsy hoe kory hoe manana PhD maromaro ianao dia amakeny io tsy zany io fa mila fanamasina ianao fa sarotra amin'ny teny hoe raha mivavaka ianao dia hainao ny tiako resara fa zay teneniny Petery io tsy asan'ny saina hoy izy tsy efa ny fisaina amin'ny olona io ka amakany io dia milamina eo an-toerana tsy manao an'izany io fa nisy olona namaky baiboly impito le retory fa nitapy izy avy teo tsy fa indreny ny azony tao fa adalany tena mariny zany nitapy izy rehefa navaky ny fanimpitony ary magaga le Andriamanitra mamaky baiboly indray ve dia atao mitapy isa moa na nididy an'Andriamanitra fa nitapy izy tamin'ny fanimpitony satria izy isaka mamaky baiboly mahavita hatramin'ny farany dia mizeste hoe za fa haiko tsy anjery io isaka mitena an'izany amin'ny olona ary mamaky izy manana doctorat io olona io amin'ny filière hafa isaka mamaky tamin'ny fahafitony frérehana tonga dia lasa izy ary zany olona zany fantatra reo fa teto Madagasikara zany tapy izy amin'izao andro ankehitriny izao ary betsika amin'ireo mahafantatra an'izany fa profesora zany ka za dia mananitra io asan'ny fanahy io mampahalala ny tenin'Andriamanitra asan'ny fanahy masina tsy zavatra ataoko totoy ary zay mahatonga ny Timoty zay ny ampianarina amin'ny sekoly lahady foana hoe ny soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra hoy sisa dia mahazo hatry ny fony voasazy ianao tsindrimandrin'Andriamanitra zany hoe avy amin'ny fanahy raha jerena ny teny hoe tsindrimandrin'Andriamanitra dia misy fitsofana misy zavatra tsofinao avy ny fitsofan'ny fanahy raha vao miteny mitsoka zany dia fanahy masina zay mahatonga Jesosy mitsoka foana rehefa manisy fofonay ny amarana azy le teny efa haintsika loatra amin'ny Jaona 7:20 ny vakiana teo 9:20 fa ny mpananitra dia ny fanahy masina zay ny raha ny ray amin'ny anarako izy na mpianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro nareo ny zavatra rehetra io zany ny fanahy masina mila milona amin'ny fanahy masina io zany ny olona raha te mpianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na sekoly alahady ampianarinao na inona rehefa tsy manana fanahy masina ianao lasa moral fotsiny io ny olona rehetra mahay mampianatra moraly daholo manana déontologie daholo ny asa rehetra fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao lasa teny velona io lasa tenin'Andriamanitra io ary ny fanahy masina mampahalalana anao amin'io mampahafantatra anao an'io
mampianatra anao anio na tsy ampianarin'ny olona ary ianao ka tena fanahy masina ao aminao a dia mahay anio anao. Niny lava zany inge tsy ilaina mamaky tesina noratra taloha fa rehefa nianatra tamin'ny fanahy masina dia nitoro tena hatramin'ny Norvezy. Resolambo zany inge tsy tanam-pahalalana fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ny olona dia omen'Andriamanitra azy io tenin'io, ataony mahalala ny io tenin'io izy. Izay no ampianarin'ny fanahy masina indray amintsika hoe mianara amin'ny fanahy masina dia mahalala amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary sy vokana amin'ny fiainanao izany. Amen. Bavaka antsika tompoko. Eny ry Andriamanitra renay, saotranao zay satria tsy averina tokoa zay raha tsy ampiasanao ny fanahy masina hateny velona, teny fiainana ny teninao soratra masina. Tompo tsaro, aiza moana havelona anay olombelona raha tsy ianao mihitsy mamelona anay. Velombelom-pony izahay raha tsy zany. Hainao zavatra rehetra ary reto koa na tonga anao ho telo zay iray. Tonga ianao Andriamanitra mpahary, tonga koa anao Andriamanitra mpamonjy, tonga koa Andriamanitra fanahy masina, mpananatra, mpampianatra, mamelona ny tenin'Andriamanitra. Tompo tsaro, tsinitsinina zahay eo anatrehan'izany rehetra zany. Maro ny mahadiso anay na ny eritreritra na ny atao na ny fikasana, kanefa kosa zay manatona anao Tompo tsy mba ho lavinao mihitsiny. Meo fotorotoro izahay atsapa mandrakariva fa miaraka aminao ihany mahatsara anay. Tompo tsaro, fianao izay fanahy masinao ary meky ny elo koa izahay fa diso amin'ny zavatra rehetrarehetra. Nefa kosa hozy ianao hoe zay manana ny Kristy dia tsisy fanameloana ao aminy. Tsy meloko izay rehefa avelanao eloka, sasanao amin'ny rano soa ary dia tonga olo vaovao. Manompo anao zahay ary dia sotra Tompo tsaro. Kitrin'ko Tompo, mangataka koa zahay ho an'ny fiangonanao rehetrarehetra mba hanjaka zany teninao zany, teninao zay azavain'ny fanahy masina manjaka ao. Ao amin'ny isaky ny sampana isan-karazany rehetrarehetra. Mba isy tenin'Andriamanitra tokoa zany hanjaka ao, hanakery ao ary ho ampiarinay zany amin'ny fiainanay. Ao re fikambanana masina, toy ny fikambanana mampely baiboly, toy ny mpiara-mamaky ny baiboly, fikambanana masina rehetra anatin'izany ny radio ara-pilazantsara hanjaka ao ny ianao fanahy masinao. Tompo tsaro, mangataka ary zay Tompo, ampahirezo ny ray aman-dreny rehetrarehetra ahitaiza tsara ny zanany mba ho araka ny soratra masina. Ampahirezo koa ny mpitondran-tena, ny manano-tena, hatsiaro mandrakariva fa tsy rery izy fa mbola ao ianao fanahy masina mampasiry anay. Saotra Tompo, petraka aminao ny zavatra rehetrarehetra Tompo, hainao zany rehetra zany Tompo. Eo ny fiangonanao masina zay manana ny ray zanaka fanahy masina zay vavahana mba hanana firaisana tokoa mba tahaka anao zay telo zay iray Tompo tsaro. Petraka fenipelo an-tananao zany rehetra zany Tompo satria Andriamanitra velona ianao ary mitsinjana mandrakariva. Naran'i Kristy mahavonjy nangatahana izany Tompo. Amen. Ho ny Tompo aminao. Avy ary fandahatra isika fa na dia mena tahaka ny jakara ny fahotanareo ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mena mangatrikatrika tahaka ny sily azy dia ho tahaka ny volony fotsy. Raha miaiky sy mankatoy ianareo dia inona ny vokatsoa amin'ny tany. Noho izany dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samia amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika. Anavao ny fanondorantena dintsika amin'ny fanaovantsika ny rakitra. Hira fanampiny fahaefatra no iraintsika. Janona ny hira rehefa tapitra ny rakitra Tompoko.
tsika tompoko nolotra ny rakitra. Eo amin'ny fanomanana ny sehatra izay ataon'ny vondrona fototra laika dia fanomanana an'izany dia hira 100 nataontsika andinin'ny faharoa. Fankalazantsika ny herinandro ny fanahy masina dia andeha hanao seho an-tsehatra ny betsin'ny foloalindahy sy ny rantsana fanentanana ara-panahy. Ny votoatin'ny tantara dia fanehoana ireo zava-misy mianjady amin'ny Madagasikara ary taratry ny andro farany izany. Tsy haka-lavitra isika fa andeha ho fantatsika hoe inona no zavatra niseho tamin'ny didim-poatra fahobe izay notanterahana vao tsy ela akory izay.
Miaraba Adrienne. Faly miaraba président. Hono a saika mba notany kely a tao anatin'le zaza natao didipotra iny ohatrany 9 nanoratra anarana nefa 9 no tonga tao. Ie, tena marina mihitsy izany président, 9 mihitsy ny soratra anarana fa tena anankifolo a mahagaga mihitsy fa tena tsy niembotra ry zareo tamin'ny ora farany fa hoe andro naterahany zanaky ry zareo n'le alarobia anaovantsika n'le didipotra dia tsy mety, tena ny ray be an'le zaza mihitsy zany nitsipaka hoe tsy atao didipotra le zaza satria zareo reo zany ohatra ny fianakaviana anankiray le anankifolo niembotra ireo dia tsy mety amin'ny daty anaovantsika n'le didipotra fa mbola hijery andro mety izy. Ay, nisy nijery andro mihitsy zany amin'izao aloha zany ary mifanontaniako sao dia mba nisy olona tonga koa tao nitondra rano maherina ny lanja fary tamintsika nanatanteraka an'iny. Ka izay mihitsy ane tamin'ny voaniditra teo ambaravarana zareo a dia ohatry ny ohatraohatra be izay dia mandroso tompoko dia tsy fantatro le akanjo koa ny amenamena dia tsy afaka hiresaka amiko zareo dia avy eo nefany a nisy olona niresahana zareo hafa indray dia nanantona anahy ihany hoe tena tsy mety le anaovana ilay didipotra amin'io andro io a fa aleo mihitsy ny aloha hijanona fa aleo izay hijery andro hafa mihitsy anatanterahana didipotra izay kasainay atao. Eny ary sotra fa nahazo fanazavana fa raha riva mamonjy fivoriana ia. Eny tompo. Madagasikara dia tany mbola mandala ny fomban-drazana ary ny endriky ny famadihana dia endrika iray a ny fangataha-pitahiana amin'ny razana. Sika malagasy dia mbola anisany manatanteraka an'izany andeha ho aseho antsika antsehatra ane zany a. Ny famadihana dia fomba malagasy izay notanterahan'ireo razambe teo aloha. Ao anatin'izany ny fanangonana ireo kodrazana izay fomba fanao isaky ny 7 taona zany. Hatreto dia ny malagasy mbola misy no mangata-pitahiana amin'ireny razana teo aloha ireny. Aiza ny fanahy masina ao anatin'izany seho rehetra izany mampalahelo ny zava-misy satria ny razana efa tsy miteny intsony no angataha-pitahiana. Fa mandritra n'izany dia mampitolefika ny Madagasikara izany seho rehetrarehetra izany. Ary ao anatin'izany ihany koa na tamin'ny andron'ny Belsazara no efa nisy ny piskidy a fa ankehitriny dia mbola misy io piskidy io ary indrindra eto Madagasikara. Andeha nge hojerentsika e. O dadarabe o. Mandroso e. Salama dadarabe. Ahoana ianao zay? Tonga eto aminao a fa misy ketrika izay ihany a. Fa za io manko sahirakirana dia mba mampisy vola io ketrika io. Dia izay no tena tondriako eto. Ie, tena mety mihitsy zany andehanao taty izany ka. Dia ahoana ianao zay? Inona sinona zany le tena tiavinao tao? Resaka tova le izy. Dia ahondrana ny ivelany. Dia izay no andehanako eto. Ie, mety tsara zany atao aty amintsika, haitsika tsara mihitsy zany ka. Fa dia izao zavatra atao voalohany indrindra andraso aloha jerena aloha ny kiaratra hita eo. Eny e, tsy maninona mety tsara fa atao zao fotsiny mila vola io fa tsy maintsy vola ny zava-dehibe. Mila vola nefa vola ngely angatahako aty aminao hoe mba mila vola io fa raha tsisy vola tsy mandeha ny zava-drehetra. Dia izao misy karatra telo ty tena mety sanjilanao ty raiso tsara dia ho azonao ny zavatra tianao atao. Dia tsy maninona hoe manaraka ve nateriko le vola? Atero le vola. Fantako fa ho hainao zay. Eny ary tompoko, eny tompoko. Ao anatin'izany dia raha malala eto Madagasikara fa tokantrano maro no mikorontana. Tokantrano maro no lavitry ny fanahy masina. Andeha ho aseho antsika amin'ny alalan'ity tantara kely ity zany e. Allo aloha mba ilalao kely reraka avy miasa dia allo avy mianatra dia allo aloha connecta kely fa raha tonga eo nenay masika ne izay orienta kely efa nandro sakafo
zay ihany efa tenenina san'andro io facebook tsy avitana raha ato an-trano foana zay le mahavonareo reto zazakehitriny reto facebook misy inona ao ambadika ao e dia reo korotana ato an-trano tsisy ilana azy mihitsiny mba manginginina reo fa tsisy asana mihitsiny nen koa efa hoe efa ataoko rehefa avy eo fa za aloha mbo hanao zavatra nen koa za amin'ny foana za efa manao mba raha mangingina ho anareo fa tsisy asana ary ianao raha matoty mba moramora ianao a ary raha mba ianao moa felako ohatrany dia mao ny zanako apetraha moramora ha neny o tandreny dia hitatsika tokoa fa ny tontolo ny fanatontoloana dia anisan'ny zavatra anankiray nampidaraboka ny Madagasikara satria dia tena nanimba ireo zanatsika izay tsy mahafehy izany fanatontoloana izany dia nidaraboka hatrany Madagasikara kehitriny tsy nitraka izy indrisy nefa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ny antoko-pivavahana azo lazaina hoe maniry ohatry ny anana izy ireny eny amin'ny arabe eny andeha ho jerentsika ane ody ramatoa ody tompoko androso hono a madama mba ianao ve madama afaka mba mandray kely ana na dia segondra vitsy fotsiny ara na minitra moa zany e aiza moa dia ho vita segondra ny resaka tena miala siny madama fa tena efa fotoana andeha monjy herinandro ny fanahy masina misy ny azo ao izany ve madama ka izay indrindra mantsy ka tena sy afaka andray anao fa aleo amin'ny manaraka ka izao ane madama e marina fa andeha hitady ny fanahy masina ianao fa ny zavatra olazaiko anao androany ane madama ka aresy lahatra lavitra anao noho ny fanahy masina izay tadiavinao e ka efa any ano mivavaka dia leo za andeha ho any eny ara madama fa tsy andray tsy haino ahy mihitsy ve ianao tena oka aloha amin'ny manaraka e nefa raha fijeriko anao ane olona be olana mavesatra tena manaraka ody rahavavy manahoana ianao rahavavy ye ohatrana retsindrindaona teto tamin'ny olona namangy anao iny fa nga ianao lasa nanaraka an'ireny fivavahana tsy dia matotra loatra ireny amin'ity andro efa mandroso ity nanentanahy izy fa za efa manana ny finoko dia andeha monjy herinandro ny fanahy masina eno faly dia faly tokoa maheno an'izany fanapaha-kevitra ao izany rahavavy satria eniko tena eniko mihitsy izy hoe any amino no misy ny rehetrarehetra hony enony tena any amintsika rise ilay jesosy-tsika no lalana sy fahamarinana ary fiainana izay makany aminy dia azo ny zavatra rehetra dia katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy anao ny zavatra rehetra eny rahavavy misotra anao eny ary ndao ary tsika andeha ndao ary maro izay antoko-pivavahana hitatsika eto amin'ity Madagasikara izay hitoerantsika ity ankehitriny anefa dia mbola latsaka andavaka tokoa Madagasikara mbola midaraboka an-tanteraka izy mitady vonjy etsy sy eroa tonga reto firenena vahiny izay mpamatsy vola mety ampiarina ny Madagasikara ve ny fandraisana izany vola avy any ivelany izany andeha ho jerentsika ane dia tena nahazo vola be tokoa Madagasikara ho ampiasaina amin'inona re ireto fanampiana avy any ivelany indrisy to noraisina vetivety monja dia tsy nampitraka firy akory fa vao maika to nampidaraboka indray ara inona re zany no mba mety ampitraka an'ity Madagasikara tsika ity
matoky isika mino isika fa misy ny fivavahana marina andeha hojerentsika ny apitraka any Madagasikara ve izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona manan-ke tsy mahazo manapaka intsony ny fanahy ratsy rehetra Jesosy Kristy ny efa mividy lafo ny vahoaka malagasy rehetra ko mandidy ianao aminaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha ianao ho any amin'ny farimy rehetra afy mandrakizay vavakytsika ry Jesosy Kristy tomponay io indreto ny vahoakanao manetry tena manoloana ny voninahitra ao mahatsiaro menatra sy mangahy ahy satria teraka tamin'io taka malaky mivily manao ratsy mamindra fo amin'ny Madagaskaranay izay voageja ny asan'ny satana maro isan-karazany ankehitriny nefa tompo rehefa toriana ny filazantsara
ny fanahy masina no maniraka hitory filazantsara amin'ny enina hatrany miaraka amin'ny mpanazava sy tily tanteraka amintsika ny tsodranomasina. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanahy masina hitantanareo n'aiza n'aiza le ianareo, ka ny tronomen'Andriamanitra fanahy osa ianareo fa fanahy mahery sy fitiavana fahononantena. Amen. Petraka hivavaka mankina ianareo. Fa ny fanahy fo na amin'ny fitarainana tsy azo tononona, fa izay mandinika ny fo no malala ny hevitry ny fanahy. Ny fanahy masina no mampahalala antsika ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tehaka ho an'Andriamanitra isika misaotra ny 𝗀𝗵𝗱𝗆.